avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Noravan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso, ireo vahoaka tsy manaiky ny lanonana fametrahana ny samboadiny ireo ben'ny tanàna tany Vatomany Androany, telo ny voasambotra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Tokony efa fantatry ny mpitondra fanjakana fa lalana natao iampitana any amin'ny fampandrosoana ny indostria malagasy ny AGOA fa tsy natao ho antom-pisiany ny indostria malagasy. Foto-drafitra samaro amboarina eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao no ahitana tranga tsy fanarahan-dalàna sy tsy fanajana ny fianatra hoy ny teknisian'ny asa vaventy. Dia tongotra amina kilometatra maro no ataon'ny mpivarotra voanjo amin'ny sahafa mandehandeha eto Antananarivo manomboka maraina mandraparivan'ny andro. Maro manao ity asa ity eto Antananarivo amin'izao, kely ny tombony alaina. Anolotra fitaovam-piadiana mitetina hatrany amin'ny 700 tapitrisa euro ho an'ny Ukraine, ireo firenena 50 eo manohana azy ahitana ireo fitaovam-piadiana moderna ikafarany entina manohitra ny Russia. Ny andinindinireo no arahantsika ato anatin'ny antsipriam-baovao. Manatitra ny araba tompolasy tompovavy manaraka ny fahampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity ariva ity asainay ampananjanenao anaraka hatramin'ny farany fahampalalam-baovao. Araka nefa voalaza tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia noravain'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandatsa-dranomasiny vahoaka tsy manaiky ny lanonana fametrahana samboadiny ireo ben'ny tanàna tany Vatomandry Androany. Telo no voasambotra tamin'ireo nanao fihetsiketsehana tsy tao anatin'ny listireo voasa anatrika ny lanonana fametrahana samboady. Ireo ben'ny tanàna misy 120 voafidy tao anatin'ny distrika ny Vatomandry ihany koa ny solombam-bahoaka voafidy tany Antoerana. Ny sary makasika izay moa rehefa tonga dia ho taterina amintsika eto ihany fa hanomboantsika azy ny makasika ny tontolo ny indostria. Tokony efa fantatry ny mpitondra fanjakana fa lalana natao iampitana any amin'ny fampiroboroboana ny indostria malagasy ny AGOA fa tsy natao ho antom-pisian'ny indostria malagasy mihitsy vokatra io fa adisoana fomba fijery sy tsy fananana avina mijery lavitra io. Piasa amanaliny amin'izao fotoana izao no ahina ho very asa ny fitondrana ankehitriny izay mianana amin'ny politika ny vonjy tavanandro fotsiny. Onona saina ny mitondra ny andindininy mahakasika izay. Ambony ny adevitra amin'ny fampiakarany Etazonia ny Abatserana no 720 amin'izao fotoana ny ho fitohizana na tsy ny fisitrany Madagasikara ny tsenan'ny AGOA. Samy naneo ny heviny ankolafo-kely samihafa ary maro no manany amin'ny ahatapahany izany raha ny vina sy ny politika entin'ny filoha Amerikanina ankehitriny. Ny AGOA izay tsy ahivina raha ny fehezan-dalàna momba izany nanomboka ny taona 2000 ananan'ny filoham-pirenena Amerikanina fahefana feno ny ifantana ireo firenena hisitraka ny AGOA na ny loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Raha fitinina tsotra ireo firenena miorina amin'ny tsena ny toe-kareny, firenena mampanjaka ny tany tandalàna, manana paikady adina amin'ny kolikoly, manaja ny fenitra demokratika, miady amin'ny fanitrana, manaja ny son'olombelona, miady amin'ny fampiasana ny zaza tsy ampitaona no isan'ny masotsivana jereny Etazonia amin'ireo firenena hisitraka ny AGOA. Antom-pisian'ny AGOA ihany koa no ny fahitan'ny fitondrana ny Etazonia fa mila tohana ny firenena ty Afrika subsahariana amahana ny olana tsy fananana asa anabevo ny toe-karena. Efa tapaka ny AGOA ho an'i Madagasikara ny taona 2020 vokatry ny toe-javanisa teto amin'ny firenena ary 5 taona taty aoriana vao nahafen'ny fepetra indray isika ka nisitraka io tsenan'ny AGOA io. Tamin'izany no efa nanairana ny mpitondra ny hitadiavana vahaolana maharitra momba ny indostria malagasy. Tamin'izay fotoana zay fotoana zay ny tenako manokana dia efa niteny hoe azadino fa ity fanarahana ity tena dia miankina amin'ny firenena Amerikanina ary mety mitoy io mety tsy toy. Fa anjarantsika zany dia n'izao no
mieritreritra ahoana nampiasantsika inany politika ny indostria tokony hoentsika eto Madagasikara fa tsy hoe iakina iandry amin'ny olona foana avy any ivelany ary le izy raha hitanareo tsara fa hoe opportunité ny AGOA le oa opportunité zany hoe nameny ny Amerikanina zany tsika opportunité anatsara ny industrie eto amintsika zany hoe apintsika ampivelatra ny industrie eto amintsika dia tsy mandoa etra makany aminy tsy mandoa douane inona ary nataontsika teo anelanelan'izay nefa ny na ny lamba atao ampiasainao anatin'io regny afarana avy any ivelany na ny kofehy ampiasaina amin'io afarana avy any ivelany nefa tokony opportunité ho antsika zany tsy any namboly asy teto dia namokatra lamba teto dia ahodina amin'io satria tsy mandoa etra ny mandeha makany dia tokony zany rehetrarehetra zany natao hoe politika fitanam-panjakana. Vokatry ny tsy fandraisana andraikitry ny filoha teteza mita tamin'izany fotoana izay tsy iza fa ny filoha ankehitriny ihany izay miditra amin'ny mandat faharoa amin'izao izany hoe ny tantana nandritra ny 12 taonan'i Madagasikara no tsy nanana tsy nametraka viana sy paikady momba izay indostria malagasy izay. Tapaka ny AGOA ny taona 2024 fa 12 taona aty aoriana mbola tebiteby ny andro mpiasa eny anivon'ny orinasa fakab fa sahiranana ny andro tompona orinasa manoloana ny ambana indray ny amin'ny mety ho fahatapahany izany tsena ny AGOA izany ho an'i Madagasikara amin'ity taona ity ary tsy fantatra tsy hita ny amin'ny hoe aiza indray no andefasan'ireo entana. Efa nenany tsy fisian'ny AGOA nefa ny mpitondra ankehitriny ka tokony efa niomana sy nandray fepetra mifanaraka amin'izany mba tsy hankinan-doha amin'ity tsena ny Etazonia ity intsony fa hitady lalam-barotra hafa ialana amin'ny trangan-javatra toy izao. Manambana io ny AGOA fa tokony efa hametraka drafitra sahady ihany koa momba ny fifanarahany eo amin'ny Madagasikara sy ny fondrona Eropeanina ny mpitondra. Inona no apetraka ahafahan'ny industrie malagasy na mitohina tsy mitohy io AGOA io opportunité io afaka miasa foana rapitso ravaka pitso nisy an'izay ve teto amintsika fa dia miandry fotsiny tsika ny hoe tohizo rangahy io dia tohizo ho an'ny Madagasikara manokana tsy misy zany vina mazava sy politika mpanjakana mazava iarovana ny industrie eto Madagasikara hatramin'izay io koa zao miteny ny Eropeanina tsika zao nanao sininy araka amin'ny Union Européenne ny accord de partenariat économique izy mampiditra ny entana ety amintsika betsaka ny tsy mandoa aby fa itsika koa makany aminy tsy mandoa aby dia fotoana zany zao anetsehantsika tokony manana politika mazava amin'izay zany tsika satria matoa zareo manao an'izay misy tombony anazy satria afaka mampiditra ny entany makaty izy fa manomboka rovintsika no tsy hanafatra avany amin'ny tsony fa hamokatra an'ireny eto amintsika satria ny vokatritsika ahondrana any zany tokony hivadika fampiasam-bola na investissement eto toerana ialana amin'ny fanafarana makany amin'ny zareo sy zay ny zava-misy matahotra ny olona mampiasa vola eto Madagasikara noho ny antony fantatritsika mauvaise gouvernance ny tany tsy tandalana misy eto dia manafatra fotsiny natao manafatra dia tonga amin'izao sehatra zao tsika hoe tena miakin-doha tanteraka avy any amin'ny ivelany. Gouverner sait prévoir ho ny fomba fiteny ary raha mpitondra naignaino tsy toy izao i Madagasikara androany. Raha mpitondra nanana viana tanatin'ny fohy antoniny ary lavitrezaka amin'ny sehatra samihafa izay ain-dehibe ny firenena tsy miaina amin'izao politika ny fonjitavan'andro lava izao. Androany Madagasikara tsy mety mandroso vahoaka miamahantra andro aman'alina vokatra izay tsy fahaiza mitantana ireo nampindramina ny fahefanana izay. Foto-dravitra sa maro amboarina eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao no ahitana tranga tsy fanarahan-dalàna sy tsy fanajana ny fenitra hoy ny teknisiana ny asa vaventy nanaovana fanadihadiana volam-bahoaka nefa no lany amin'izy ireo ka tokony sarotiny ireo mpanara-maso ny fanjakana mba ampateza ny foto-dravitra azy fanampanazavana mahakasika izay. Ambony ny adevitra amin'ny fampiakarany Etazonia ny Abatsirana no 770 amin'izao miasa ny fitondram-panjakana ary manao ny antsio zavatra mampanamboatra ireo lalana eto Antananarivo sy ny manodidina indrindra ireo olalovan'ny delegasion ny COI sy ny filoha frantsay. Maro amin'izy ireny tsy manaja ny fenitra takina amin'ny fanamboaran-dalana asa kitoto hoy ireo teknisiana ny asa vaventy. Isan'ny tranga hita amin'izany ny fampiasana ireo tara na goudron efa nesorina teo amin'ilay lalana andrahoana ary averina eo ihany. Reny tazantsika ihany koa misy reny le tara na goudron zay efa mipetraka teo na sorona natao décapage ary reny ihany no mbola andrahoana andre mandeha anaovana an'le lalana reny zany dia tena fady raha ohatra ka hoe amin'ny asa na fanaovan-dalana satria tsy inona
teo aloha reny tsinona efa nisy le hafanana efa tratrany ka tsy tokony ho ampiasainay intsony reny a anaovana lalana manaraka indray enina dia hoe ampina aza ny cutback ahafahana hoe manatsara azy a dia tsy aharitra naoviana naoviana ny lalana izay amboarina amin'ireny goudron efa niasy reny hitantsika eny rehetra eny fa misy a reny goudron reny a tsy dorana ao anatina centrale d'enrobé tsy andrahoana ao anaty centrale d'enrobé a fa dorana amin'ny kitay a eny amoron-dalana eny ny anaovana anazy ireny nefany a dia misy fenotra tokony ho arahana satria misy ahavina maripana tokony ho arahana eo ampanaovana ny fandrahoana reny goudron reny a ary indrindraindrindra eo eo amin'ny fanaparitahana an'ireny goudron reny a eny amin'ny lalana noho ny kolikoly amin'ny fahazahoana tsenam-barim-panjakana ny politika ny vonjy-tavanandro sy ny ameana lava no isany mahatonga ora ny fanazavana fomba fiasa efa nilaozan'ny toetrandro no ataon'ny orinasana azony tsena asa nanony hoe akama ihany no mpandovola sy mpanaramaso na izay fanaramaso zay no kisarisary raha ny fanazavana raha ny tena marina aloha ny marché public rehetrarehetra na gré à gré izy na restreint izy na ouvert izy a ny dossier d'appel d'offre tsy miova ny contenu any rehetrarehetra zany fa tsy maintsy manaraka ara teknika tanteraka mihitsiny hitantsika reny rehefa nandrava ny lalana pavé teto Antananarivo ny fanjakana teo aloha ka namerina azo pavé dia nasorona tsy naverina teo mihitsy le pavé fa pavé vaovao mihitsy no naverina napetaka dikan'izany ny famerenana mahandro an'io goudron io zany io nahandro gasy io dia tena tsy mifanaraka intsony amin'ny fenitra takin'ny lalàna momba ny asa satria sy tany amin'ny taona rivorivo taona lasa tany amin'ny fendohan'ny fanaovana goudron no anaovana azy ataina kitay ohatran'io fa rehefa nahita zany ny fandrosoana hoe mila réglena amin'izay ny température mila réglena par rapport amin'ny koa ny temps amanana azy sy ny karazany dia manjary zany dia tontolo izy eo ny lalana fanafotodrafitrasa toy ny sekoly toeram-pitsaboana sy ny sisa maro tao anatin'izao fitondrana izao no tsy nanaraka ny fenitra raha ny faneo-kevitra hatrany fa dia misy ireo orinasa izay manao ny fanamboarana ny sisin-dalana indrindra ireo le lakan-drano fikorinan-drano le dalety izay selena amina mortier batard dia tsy misy akory ao anatin'ny rubrique na marché public zany hoe prix ana mortier de batard zany fa tokony hoe mortier de ciment no ao anatiny ka tsy fantatra hoe zay tokoa ve ny baiko avy any amin'ny ministera tompony andaikitra hoe atao batara io sa ny entreprise ny tsy manaraka ny izay ao anatin'ny cahier de charge nandeha tao anatin'ireo zavatra ireo tsy manaraka ny fenitra reny zavatra reny ary asako totoa zany ary tsy gagitsika raha ohatra ka vetivety dia simby reny fotodrafitrasy reny manahirana tsy fantatra moa dia hoe no ny ameana fandraisam-bahiny ve ary raha mifahafantarako azy reny tsenam-barim-panjakana reny zany amin'izao dia efa nivoaka ilay tao amin'ny conseil de ministre hoe gré à gré dikan'izay ve dia hoe mahazo manao zay daniny kibo ny tsy manaraka ny fenitra akory hoe tandrametaka zany ny zavatra mitranga amin'iny antsahamanitra sy ny sisa iny volam-bahoaka ny lany amin'ireny fotodrafitrasa amboarina ireny tamberina ndraikitra takin'ny vahoaka ny fotodrafitrasa tsara kalitao sy maritra fa raha izao teo zava-misy eto Antananarivo renivohitra izao inona fa ho tsara mandritra ireo andro andraisam-bahiny ny lalana fa iverina amin'ny laony indray zany aorinina laony sy mahazatra ny lalana feno lavaka na andrenivohitra io na amin'ireo komina manodidina ary efa iainana amin'ny andavanandro amin'ireo lalam-pirenena polisy misa efatra no nahiditra amponja noho ny akolikoly sy ny fanararao tapahefana teny amin'ny serana ampiaramanidina iray sampirenena teny Ivato araka ny tatitra ny avy eo anivon'ny Abianco misy ny vokatra fa tokony amafisina ny fanadihadiana amongorana ireo tambazotra mpandika lalàna eny amin'ity seranana ity indrindra ireo mpanorana harem-pirenena antsokosoko fanadihadiana makasika izay polisy efatra mianadavo asaringotra nandika lalàna sy mitaky vola amin'ireo mpandeha teny amin'ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena Ivato no nahiditra ponja vonjy-maika araky ny fampitambavao avy amin'ny Abianco raha ny zava-nisy nanokatra fanadihadiana mikasika ny fitarainana ny antefa teny amin'ny tambajotra sosialy momba ny tsy fanarahan-dalàna sy fitakim-bola nataon'ireo polisy miasa amin'ny sapandraramy andraikitra ny sistany ny anivo ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena Ivato na ny police de l'air et des frontières PAF Ivato ny Abianco natolotra ny tendry mpitsarana miady amin'ny
kolokolo ny vokatra izany fanenjadiana izany izy mateo rehefa nahazo ny fanomezan-dalàna no ny fanenjehana. Nampidirina ponja vojimaika ireo polisy efatra Menada voasaringotra tamin'ny jirara ity. Fanararotana ny fisahanan'asa, fanaovana kolikoly ary fitakimbola tsy ara-dalàna. Notazomina amin'ny fonjana tamin'ny mora ireto mpiasa mpanjakana eo anivon'ny polisy pirenena ireto miandry ny fitaovam-pitsarana azy. Tsy ahivona, nanao fanaparam-pahefana sy nitaky vola tsy ara-dalàna tamin'ny mpandeha ireo polisy miisa 4 izay niasa nandritra ny alina 7 febroary 2024. Mpandeha iray any Dubai no noararotiny izy ireo. Notakiana vola mitetina roa tapitry ariary natomombana aza ny taratasy teny ampelantanany. Voaraona tsy afaka miondrana ity mpandeha ity ka voatery nandoa vola notakiana tamin'io. Nisy ampaim-bolana aloha avy hatrany, anisy ampainy kosa voatery nalefa tamin'ny mobile money noho tsy fisian'ny lela vola teny ampelantanany fianakavian'ilay mpandeha. Ny fampizaran'izy ireo 4 Menada avy hatrany ny vola voaray ary tantaratra nandritra ny fanadidina avokoa izany. Trangiray amin'ireo fandikan-dalàna sy fanararotam-pahefana hitany amin'ny serana mpiara-manidina ity tranga ity, fambary ny fisehony raha ny fitarainana ireo mpivezivezy eny amin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena Ivato. Andrasana ny fitohizany fanadihadiana toy izao ary ny famongorana ny tambazotra manomboka amin'ny irakiraka hatramin'ny adi-doha mikotrika. Lafomba vao makasika ny tontolo ny toe-karena tsy misy afa-tsy ny fivondronana ireo firenena afrikanina no ahafahana mangataka ny marimaritra iraisana momba ny abatseranana ho an'ny vokatra rehetra miditra ao Etats-Unis amin'izao fotoana izao. Raha samy andeha irery tsy misy dikany ny tolotra azomena ka antony mampisiriziry ny filohampirenena Amerikanina Donald Trump amin'ny fametrahana ny aba ambony io toy ny F100 ho an'ny Madagasikara. Tranga izay amotika ireo sehatra rehetra mampiodina ny toe-karena isan'izany ny arenan-kibon'ny tany hoy ny nambaran'ny filohan'ny Fédération des opérateurs miniers malagasy raha tsy misy ny vahaolana izay entina nandritra ny fivanianany tato amin'ny Journal de l'économie teto amin'ny Cool TV tamin'ity herinandro ity. Mandondra ny andindiny makasika izay Yves Richard. Isan'ny sehatra hitondra taketra manokana amin'ny fametrahany fitondrana Amerikana ilay ambatseranana 720 isanjato ny arenan-kibon'ny tany. Ny sehatra izay isan'ny mampiodina ny toe-karem-pirenena, mampidi-bola betsaka anatin'ny kitapo-bola mpanjakana ary mamelona mpisehatra maro, saingy tsy mbola tafarina taorian'ireo olana ny fanesy ary izao indray ambanany ity ambatseranana Amerikana ity. CRM critical raw materials zany dia tsy mandoa fa ny ambiny rehetra dia mandoa. Si foloandro aloha atao unika 10% zany. Ny Madagasikara dia manana mpandrara no any amin'ny 10% mahery kely any hoany manondrana any États-Unis. Vato presque efa voahodina daholo izy ireo zany efa misy valeur ajoutée avy eto toerana. Zany misy chaîne de valeur zany manomboka any amin'ny approvisionnement, ny traitement, ny transformation andreo zavatra ireo. Tsy tapesipesena le perte amina resaka asa ho anatin'izany zavatra zany sy ny impact raha ohatra ka satria tsy compétitif intsony ny produit atsika. Anamanezana aza ny Amerikana mbola azo atao ny miadiny sy ny marimaritra iraisana mikasika io abatseranana vaovao io. Ho an'ireo firenena afrikana izay saika mahantra ny ankamarony, tsy azo atao ny miolon'olona manoloana ny fanapa-kevitry Trump. Mila vorona ny herika isan'ny azo hitondrana ny fifandresen-dahatra ny fananana ireo minéraux critiques raha ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany. Matoa ny Amerikana nametraka an'ilay hoe critical raw materials exonéré dia io zavatra io tena tiany. Ny olana ao anatin'ity zavatra ity dia ny firenena rehetrarehetra manana anio critical raw materials io daholo. Ny tena tsara sy idéal ho antsika zany dia miray ina mampiasa an'reto vondrana misy atsika reto tsika hoe aiza ho aiza tsika au niveau an'ny SADC, aiza ho aiza tsika au niveau an'ny Union africaine dia ireo no mametraka an'le hoe ireto izay africaine pays producteur zay midetianina ny zao pourcent mba mangataka zavatra ohatra zao zay
afaka ny to raisonnable sy isan-karazany zava-dehibe ho an'ny fampiroboroboana ny teknôlôjia avolenta ho an'ireo firenendehibe ireo matière première critique ireo isan'ny loalaharana amin'ny fikaroana izany États-Unis izay tonga hatrany Ouzbekistan ao Azia voany alarobilasa teo nanao fifanarahm-piaramiasa ho famatsiana azy amin'io akora io midiky izany no ny filohan'ny forme fa azo ataony mijery lalam-barotra hafa rehefa miziriziry hatramin'ny farany États-Unis saingy mila mivondrona aloha ireo firenena afrikanina eo anatrehan'ny tranga toy izao no andrasan'ny rehetra ny hoe aiza marina ilay fa aiza mitarika ananany mpitondra afrikanina aka tena mpitondra mendrika sy miady ny tombontsoam-pirenena sy Afrika manontolo tontolon'ny famatsiana herinaratra ny malagasy kosa aingam-piasa ny jirama mamany olana rehefa dodonana amin'ny alalan'ny afidinana andalambe hoy nambaran'ny mponina ankazomanga nidina andalambe izy ireo omaly ariva tahaka izao teny antoerana noho ny fahatam-panjiro izay nitranga fotoana fohy voavany olana ankilany kosa ahina ny mety hiakaran'ny vidin'ny herinaratra noho ny fepetra izay apetraky ny FMI amin'ny fanarenana ny orinasa jirama sy hialana ny fanjakana amin'ny subvention fanadihadina mahakasika izay nidina andalambe nanantanteraka fitokonana noho ny fahatam-panjiro ny mponina Kazomanga alina tapaka iray andro sy iray alina ny herinaratra teny antoerana hoy ireo mponina ary nambarany jirama fa noho ny fahamaizan'ny vata mpanova herinaratra ny antony ila loatra ny fanamboarana nataony jirama raha ny fanazavana ka nahatonga ny fitinana andalambe nataony izy ireo halina tao aorianan'le fitokonana natao maly zany de vao vita mihitsy le izy de to de niverina le jiro 30 minutes après an'le vita an'le fitokonana tsisy fa efa natsona foana le jirama zany de tsy tonga zareo raha tsy efa le nanomboka le hoe hetsika aloha zay zareo vao tonga hoe nanamboatra an'le zavatra simba tao amin'ny jiro naharitra ndray nanomboka alaka misy ariva izy nitapaka de maly efa tamin'ny 1.7 sasany vao miverina tsy maintsy hoe afaka mamerina an'io satria mety misy zavatra atahoran'ny zareo koa ohatra de tsy maintsy tonga ihany izy amerina an'le jiron'olona narovalina be satria be dia be ny zavatra simba ao anatin'le fotoanan'le jiro tapaka eo nitolotra omenan'ny mpanjifa fa mampanahy ihany koa mety hiakaran'ny vidin'ny herinaratra manoloana ilay fepetra napetraky ny FMI na ny Fonds monétaire international noho ny FEC sy ny FRD ao anatin'ny drafim-panarenana ny orinasa jirama amin'izao fitsidiana ny délégation-ny FMI eto amintsika izao izay manao ny tombana faharoa ahafahany Madagasikara misitraka indray ny ampahambola manaraka amin'ny fonds élargi de crédit sy ny facilité pour la résilience et la durabilité isan'ireo fepetra ny fananana ny Madagasikara drafim-panarenana ny orinasa jirama fa ihany koa ny fahavononany ny fanjakana hiala amin'ny fandoavana ny subvention ny jirama ny fangatahan'ny fédération ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia ny ametrahana solotenan'ny mpanjifa ao anatin'ny fitantanana ny orinasa jirama izy izay manizingizina ny tokony anaovana lahara-pahameana ny mpanjifa tsy te hitanisan'ny very ny tantara tany lotsony tamin'ireo tantaran'ireo talensahana ny orinasa jirama ireo taloha ireo eo ihany koa zao hitantsika fa ny mpamatsy vola anisan'ny tsy manana fatokisana ihany koa raha tsy hoe mangarahara tanteraka ny fomba fitantanana ny orinasa jirama io dikan'izay dia tsotra mbola hite hiverina zany any amin'ilay ny fametrahana tsara ny rafim-pitantanana ny orinasa jirama io tsara tsahivitsika fa efa ray volana lasa izay to amin'ny conseil de ministre nivoaka ny rafim-pitantanana ny orinasa jirama vaovao zay efa nojerena iny efa ny rafitra tao tokony ho asinana zany atao hoe solotenantsika mpanjifa ary io no mbola hoe tanina ao an'ny andriamatoa ministra no hoe mba hoeno tsara fa mbola veloko raha ministra fa ny orinasa jirama tsy iodina rovinanoviana raha tsy eo ny mpanjifa manoto vola ao aminy ka aza atao tsy rambona ny solotenan'ny mpanjifa ao amin'ny orinasa io ka eto de efa piriko zay tenizay andriamatoa ministra mba hoeninao zay tenizay araka anao fepetra aingana mba ho isolotenanay vahoaka mpanjifa ao anatin'io fa ny zay tsy mety tany amin'ny taloha tany avelao ny tsy mety hoany fa ho an'ireo mpanjifa efa vonona kosa iaradi ka miaraka amahany olan'ny fahatapanjiro sy ny siny rano dia aleo ho apetraka hoiditra ao anatin'io rafitra vaovao zay no eritreretina lany tao anatin'io conseil de ministre vaovao io ny lahara-pahamena zany mpanjifa izany eo ampiandrasana ny vahaolana omen'ny fanjakana sy ny jirama ny vahoaka
taorian'ny fampanantenana ny filan-kevitry ny minisitra fa efa miroso amin'ny fananganana ireo tobo-pamokarana herinaratra amin'ny herin'ny masoandro mitotaly 50 megawaty ho tsinjaraina eto andrenivohitra sy eny amin'ny renivohim-paritany manerana ny nosy. Efa tonga omby manambola ihany koa ny akamaroan'ireo fitaovana ananganana ny iviterina amin'ny famokarana herinaratra HFO 5 megawaty hoy ny fanazavana izay anampy ny famokarana herinaratra eo anivon'ny orinasa Jirama izay vinavinaina fa hanomboka ny 4 aprily 2024 ny fananganana izany rehefa tonga ao an-toerana avokoa ireo fitaovana. Ny famatsirana herinaratra ho an'Antananarivo sy ny manodidina izay mampana raha ny toe-javatra misy ankehitriny. Volana aprily izay fiavy niorana ny orinasa Jirama milaza fa tsy ampy ny rano andekaleka. Anao ahoana zany rehefa fotoana ny ririnina sy ny maitany. Fanontaniana mipetraka amin'ny rehetra iny hoe anahoana zany ny ainana amin'ny fotoana ny maitany. Iverenantsika kely ny tranga tany ambolohany teo makasika ny rarahta ho vatomandry teo araka nefa nampahafantarina amintsika dia noravan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso ireo vahoaka izay tsy manaiky ny fametrahana samboady ireo ben'ny tanàna tany vatomandry. Raha tsy aivona dia efa nisy ny fihetsiketsehana tany antoerana ny nahavariana dia tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra ireo voasa ny solombavam-bahoaka lany tany antoerana ny Antsipriany makasika izay. Ny refitrefitra ny bomba mandatsa-dranomaso androany tao Vatomandry tonga maro niakatra tao amin'ny renivohitry ny distrika ireo vahoaka avy amin'ny commune ambanivohitra Tanambaomahatsara sy Ambodinono Karangalana na ny eo ny toy ny tsy fankasitrahana ireo ny fametrahana samboady ireo ben'ny tanàna izay tsy lany tamin'ny alalany Latsabatony Maronisa tsy fanajana ny safidim-bahoaka. Notsenain'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso ireo vahoaka raha nikasa ilanja Sorabavety tao amin'ny kianjan'ny distrika toerana nanatanterahana ny lanonana. Fametrahana samboady no natao teto Vatomandry androany ary tonga ireo mponina avy any Ambodinono sy Antanambaomahatsara satria nalahelo hoe homena hametrahana samboady ihany koa ireo ben'ny tanàna tsy nofidiany zareo. No ireo tranga ireo dia araka ny lazaiko teo tonga naneo ny alahelo ireto vahoaka nitondra banderole sy ny sisa fa tsy navela niditra teo amin'ny kianjan'ny distrika fa nosakanana ary ireo izay mbola voasakana tany amin'ny atsasadalana teny no nogadraina fa tsy avela haneo ny safidiny. Dia nisy fitorahana lacrymogène moa zany no nahazo anireto vahoaka avy tany amin'ny sisiny. Olona telo no henoko hoe voasambotra, roalahy dia ray vavy. Misy assistant parlementaire ko eto Vatomandry tovolahy izay responsable ny mikarakara ny resaka serasera na communication dia nosamborina fa hoe tsy azo atao ny makasary ka amin'izao tsika amin'ny teny izao dia any amin'ny gendarme no nitazomana azy hatreto aloha. Tsy fanajana ny vahoaka ny Vatomandry ny tsy nanasana ny solombavam-bahoaka vao vita ao an-toerana anatrika ny lanonana fametrahana samboady ireo ben'ny tanàna tamin'ity andro an'ity ary firaisapo tamin'ny vahoaka no tsy nanatrehana izany hoy ny solombavam-bahoaka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Raha tsy nanatrika ny lalonana fametrahana samboady io ny tenako dia noho ny tsy fifanajana mipetraka amin'ny vahoaka ny Vatomandry no antony lehibe tsy nanatrehako azy tany. Ary manao antso ho an'ireto vahoaka ny Vatomandry aho hoe aleo foana isika hijoro amin'ny marina. Dia fiara-mientana amin'ireto vahoaka ny Vatomandry no antony tsy nijoroako tamin'io fametrahana samboady io satria miendrika filanakisa fanaovana ny vahoaka ny Vatomandry tsy mendrika, tsy manaja dia tsy nitranga tany ny tenako fa kosa manentana ny vahoaka ny Vatomandry hijoro hatramin'ny farany ho amin'ny marina. Mbola tsy milamina ny Teodrarao amin'ny commune ambanivohitra Tanambaomahatsara sy Ambodinono Karangalana amin'izao fotoana natafapetraka androany aza ny samboady mahaben'ny tanàna ireto olona ireto hoy ny fanio-kevitra ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana izay mbola mitoby eo Vatomandry amin'izao fotoana izao. Anahoana izany commune ho tantanana ben'ny tanàna tsy lanim-bahoaka izany androso ve? Iny ihany koa no etsika miampita ato anatin'ny dokam-barotra vetivety etsika miseto kely ao amin'ny tapany faharoa isika iresaka makasika ny tontolon'ny fahasalamana misy ny gripa mandeha amin'izao fotoana izao maro ny tratra manasana ora tsy saraka amin'ny Cool TV.
miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja sarobidi ny fotoana ka na nisy segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika miteti-kasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Dinarale vovtsavony Extra propre Rakalte izy no tena ambony Extra propre Ankoany savambara Extra propre Ambola savony io no tena tsara Extra propre Enoi Ity misy vaovao atolotra ho anao Ity ny savony vaingana ny fiasany tena haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Savony vaingana io mandratra tsara Tasiraheta to de miala Tsara kaltao Mety be aminao Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry E ikisa io le savony vaingana fotsy Io tena mety amin'ny raha fotsy E ikisa ihany ny extra propre Ndana tonde mividy zao de zao Fa io mety be aminao dia mbola terina trany ny araba tompokilasy tompovavy tonga soa ado anatin'ny tapany faharoany fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity ariva ity araka ny nampanetinainantsika tany amboalohany dia olona 8 amin'ny 10 no voan'ny gripa izay mahery oarina amin'ny mahazatra raha ny tamin'ity volana aprily ity no jerena ireo olona marefo toy ny abiantitra sy ireo zaza latsaky ny 5 taona no tena andrairany amin'izao fotoana izao araka ny nambarany ny mpitsabo nanaovana fanady adina ilaina ny fanatonana tobo-pahasalamana aingana isoroana ny fahasarotana manoloana izay fiparitany gripa izay eo ihany koa ny fiarovana amin'ny lalan'ny arovavaorona raha ny toromarika nomeny ny mpitsabo hatrany manoloana ity resaka gripa miparitaka eny anivony fiarahamonina ity amin'izao fotoana izao Entso Rasoary Malala miparitaka ary mihamaro ireo olona voan'ny gripa tato anatiny roa volana farany raha misy olona 10 manantona toeram-pitsaboana tratran'ity karazana aretina mifindra ity ny valo amin'ireo hoy ny mpitsabo eo anivony centre de santé mamindra aina tsy mitovy amin'ny fitrangany gripa efa mahazatra ny fisehony fa somary mahery kokoa ka mila manantona tobo-pahasalamana ny olona iray raha toa ka mahita soritra aretina eny amin'ny vatany ny aretina mitranga matetika amin'izao vanim-potoana ny marsa sy avril zao dia ny gripa voany io avokoa na ny kely na ny lehibe dia tena mandairan'le izy ny be antitra izany hoe misy salan-taona le izy dia ny zazakely latsaky ny 5 taona araka ny hita moa izany dia somary maherihery kokoa izy misy ny olona efa manao dokotera tena dia tsy sitrana le fanafody dia izay vao miverina ty dia lasa grave eo no mitsabo an'le aretina raha ohatra ka misy marary folo miditra eto amin'ny centre dia eo amin'ny 9 eo no voan'ny gripa io tena mahery tokoa ho an'ny salama dia manova foana ary vavaorina iarovana ny tenanao raha ho an'ny salama dia mila manantona dokotera foana fa tsy manao dokotera tena ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana toy ny legioma sy ny voankazo ary ny fisotroana ranom-betsaka ny fanaovana arovava-orona no anisany manampy ny tsirairay isoroana ny aretina ra ny fanazavana hatrany maro ny ankizy ny lalana eto Antananarivo 10 amin'ny fikambanana maherin'ny 80 eto Madagasikara izay misehatra amin'ny fiahinany zaza ihany no afaka mandray tanana an'ireo ankizy ny lalana ho an'ny eto Antananarivo ny tsy fampina ara-bola sy ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa no sakana tsy ahafahana mandray azy ireny hoy ny nambaran'ny plateforme société civile pour l'enfance Gabin Eloane mitondra ny antsipriany mahakasika izay
Maheriny enimpolo ireo fikambanana mivondrona ao anaty vovondana PFSE na ny plateforme des sociétés civiles pour l'enfance eto Madagasikara. Misehatra amin'ny fiahina ara-tsosialy ny ankizy izy ireo, anisan'izany ny ady amin'ny fiparitahany zaza mirenireny eny amin'ny arabe, vohitsakitsaka zo tsy afaka mianatra. Araka ny fanazavana, tsy misy afa-tsy folo amin'ireo fikambanana ireo ihany no afaka mandray an-tanana an'ireny ankizin'ny lalana ireny, raha ny eto Antananarivo, ny Arabola sy ny fodi-drafitrasa no sakana amin'izany. Ny hitako hoe mbola sakana ny eo amin'ny resaka enti-manana na ressources humaines zany na eo ihany koa eo amin'ny ressources financières sy ny fodi-drafitrasa. Mbola miankina amin'ny famatsim-bola ny akamaroan'ireo centre reo dia noho izany voafetra araka ny famatsim-bola tantanany. Ny akamaroan'izy ireo koa dia centre de jour, izany hoe mandray ny ankizy amin'ny andro atoandro fa tsy hoe andro sy alina. Ho an'ireo izay efa voaray sy beazina eny amin'ireo ivon-toerana ireo, milaza fa niova ny fiainany. Manantena ho avy tsaratsara kokoa noho ny fandehanana tetseroa, mangataka na manao asa azo ambola. Ho ana manokana dia tamana aloha izany tsara natao amin'ny centre fa tsy nahitako tombotsoa maro. Tombotsoa maro avy nafahako nianatra, nafahako isizaka fahasalamana, nafahako amian'ny zoako. Dia raha fahitako ny ankizy any amin'ny centre, tamana ny ankizy fa tsy raha ohatrany hoe miainy an-dalambe zao izay dia raha ny sakafo hoaninay zarizary. Fa tsy raha hoe mipetraka any amin'ny centre izay dia sakafo hoaninay mba ara-pahasalamana. Tamin'izaho vao mbola tsy tany amin'ny centre aloha dia mandehandeha eny miaraka amin'ny namana. Zaho efa nianatra ihany dia avy eo niala dia tao amin'ny centre nanohy an'ilay fianarako dia tamana satria tsy mipetrapetraka mihitsy aho fa manao activité foana, fa vacances ianao dia manao formation. No marina androany teny an-tanimena ny andro raisam-pirenena ho an'ny ankizin'ny lalana. Ankizin'ny lalana aho, ny fananako kopia terana no maolo-pirenena ahy no loha hevitra no safidiny PFSE tamin'ity taona ity. Hanampy ny ray aman-dreny amin'ny fanaovana ny kopia ny vovonana raha ny fanazavana. Kopia izany voaloha laharana amin'ny fahazon'ny zoany satria izy tsy afaka mianatra raha tsy misy kopia. Izy koa mety tsy afaka hoe azo asa izy satria ilaina amin'ny asany ihany koa ny fananana kopia. Dia za zany manentana an'ilay ray aman-dren'ilay ankizy raha manana lalana, raha mbola manana lalana anaovana kopia ny ankizy dia zoan'ny ankizy ny azony kopia dia miangavy mba omeo anazy ny zoany. Ankoatr'izay, ankizin'ny lalana anjatony maro teto Antananarivo no navorona izy ireo androany ka nozarana sakafo. Raha ny fanazavana hatrany, 10,000 isa eo ireo ankizy sahaniny ity vovonan'ny firaisamonim-pirenena ity, fa mbola betsaka mihoatra lavitra an'izany no mila fandraisana an-tanana. Ao amin'ny boriboritany voalohany sy faefatra no ahitana ankizin'ny lalana maro indrindra eto Antananarivo. Mandray andraikitra ny firaisamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina, fa tokony hanamafy ny ezaka ihany koa ny fanjakana eo anatrehany ireny tranga ireny. Isan'izany ny fanamorana ny fidirana zaza an-tsekoly, toy ny fanohanana ara-pitaovana, ireo tena sahirana sy ny fiantohana ny famemempona ny fianarana eny amin'ny sekolim-panjakana, mifanindran-dalana amin'izay ny famahana ny olany tsy fananana asa. Samy manana ny amelomany ny tenany sy ny ankohonany sy ny fianakaviany isika mipetraka eto an-drenivohitra eto. Fiainan'olona iray dia tongotra amina kilometatra maro no ataon'ny mpivarotra voanjo amin'ny sahafa mandehandeha eto Antananarivo manomboka ny maraina mandra-parivan'ny andro. Ny ala izy ireo vao mitsotsotra maka aina sady manao ny tombona ny tombony kely izay azo nandritra ny tontolo andro iray manontolo iny hoy ny fanazavana ny etin'ny radio. Io no asa amelomany ny vady aman-janany nandritra ny valo taona. Andehary ho arahantsika ny Antsipriany makasika izay. Miala vao maraina makeny Anosibe mandeha tongotra mitety Antananarivo 7 andro ao anatin'ny 7 andro irado. Izay no fiainan'ity mpivarom-boanjo mitondra sahafa mandehandeha ity. Io no anton'asa ivoahana ny trano amelomana ny vady aman-janaka. Tsy enjana be aloha mandeha tongotra parivony andro. Fo maraina dia any Anosibe dia any dia maka entana dia aveno manomboka mivarotra. Ale daholo eraka na Antananarivo raha ohatra hoe tsy lany ny entana. Fa reraka dia mba mijanonjanona. Izy zany tsisy karama ilay izy fa zany hoe tsy hita izay atao dia tsy maintsy manao anazy. Mandeha foana tsy akijanona. Raha tena atao zany koa ty Antananarivo Atsirabe isan'andro. Sigara, voanjo,
kola nolanjaina mitetena Antananarivo akana tombony. Samy alaina eny Anosy avokoa ireo. Kely ny tombony azo, fa efa io ny fivelomana dia tsy maintsy ilofosana. Ho an'ny vanjo manokana, alaina 900 ariary ny kapoaka ka amidy 4 ariary. Ho an'ny kola manokana indray 2 kilao na atsasany no alaina eny Anosy. Kely ihany koa ny tombony alaina amin'iny, na ny vanjo na ny kola. Amin'ny fotoanan'ny andro mangatsiaka ny tena mandeha raha ny fanazavana. Ho an'ny sigara kosa, makapake misa 10 no alaina manodidina ny 3 pakeo ihany nefa nolany mandrapariva ny andro. Manenjika ireo toerana voronolona rehefa sabotsy sy alahady. Eny Anosy be makanazy. Dia 10 kapoaka zany nalaina tsy lany eo an'ny 5 eo na enina. Alaina 900 izy dia amidy 2 arivo dia inona moa ny azo amin'izany? 700 isaka kapoaka zany. Averina ihany dia amihoetina ihany rapitso, ampiana kely fotsiny. Indray fefatra atsasany. Raha ohatra hoe maka 1 kilo ianao dia mba ohatra hoe 2 arivo no karaman'iny na 3 arivo. Mety eo an'ny 7 arivo na 4 arivo izay ihany. Tsisy moa ny tsena dia efa miala maso. Voanjo misy fotoana mandeha any izy aloha fa rehefa ohatra zao ny andro mafana dia tsy dia mandeha izy. Mandehandeha taloha manao lalana any dia gauche ny tariny ireny dia zao ohatrany tsy rety amiko ilay satria lavitra dia aleoko nanao an'ity. Ity zany mba afaka hoe mody any ambanivohitra. Rehefa Pâques, Krismasy arak'izay mety. Ohatra hoe te hody dia mba afaka mody satria tsisy mibedy. Isan-kerinandro na ohatra hoe mody manatitra. 7 taona izay no nanaovany ity fivarotana voanjo, sigara ary kola ity. Mpanao lalana mandehandeha mitety an'i Madagasikara no asa nataony teo aloha mialohan'izao. Antony safidianana ity asa ity, ny fahafahana mody any amin'ny vady aman-janaka any ambanivohitra rehefa misy fotoana. Isan-kerinandro kosa izy no mandefa ny vola azony ho an'ny vady aman-janaka. Eny Anosy be ihany maka an'ilay sigara, ny grossiste zany. Alaina kodoloka zao 900 dia melia 910. Raha lany izy dia nefa tsy voatery hoe lany fa tsy maintsy 2 na 3 izay ihany na 4. Za ihany mandafa anazy dia za ihany mandrovola anazy. Fa tsy hoe alaina tsisy versement zany. Tsy hita tsony zany. Tsy maintsy mandeha manenjika baolina aloha isakala. Sera ny terezay ohatra hoe meo fotsiny hoe arenanina misy finalina dia makany. Arenanina dia makany. Isan'ny asa be mpanao eto an-drenivohitra ity asa ataony rado ity. Asa izay ilaina eritsaina sy tanjaka. Mahavelona ny asa rehefa tiavina sy ilofosana raha ny nambarany. Ivadika lafo mbovao makasika ny tontolon'ny fitandrona ny fahalemana isika. Etitra ny fampiarana ny paikady sy ireo fepetra entina hitandrovana ny fandriam-pahalemana mialoha sy mandritra ary ao aoriana ny fankalazana ny fetin'ny Pasika ao Antsirabe amin'ny taona 2024 ity. Maro ireo fepetra izay noraisiny avy ao anivon'ny OMC faritra Vakinankaratra indrindra eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana. Mitondra ny fanazavana makasika izay andro ny rina Randria Miarso. Anisan'ireo vanim-potoana tena mampalaza sy mampiavaka ny renivohitra ny faritra Vakinankaratra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika mba hitandrovana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ao anatin'izany fotoana izany dia nanao fanambarana ny avy ao anivon'ny OMC eto amin'ny faritra Vakinankaratra fa entitra ny fanaraha-maso eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana mialoha mandritra ary ao aorian'ny fankalazana. Anisan'ny andraisana fepetra entitra ny fifamezivezena amin'ny alina ka isan'ny fisavana ny karapanondrom-pirenena. Isy ihany koa fidinana ifotony izay ataon'ireo mpitandro filaminana eny amin'ireo fokontany tsirairay avy eto Antsirabe izay fantatra fa mafampana eo amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay. Napetraka ihany koa ireo fepetra maro eo amin'ny lafiny fitaterana sy ny fifamoivoizana indrindra fa ireo mampiasa ny lalam-pirenena mba ialana amin'ny mety sy ny loza. Raha mikasika kosa ny fiantriantsika ny fety paskaly dia misy ny fepetra izay anomboka amin'ny herinandro ambony io irana amin'ny fitaliavam-bakotra ny fitanterana sy ny ATT eto an-toerana izay miainga avy amin'ny fibaikoana avy any amin'ny foibe nasionaly moa zany amin'ny fivezivezen'ny olona. Dia eto isika dia mampafantatra zany hoe misy fepetra maromaro izay efa nitoetra hatramin'izay. Ohatra lazaiko anatin'izany zany hoe ho an'ny olona izay mitondra moto dia ny fanaovana kasika. Ho an'ny olona izay andraindray alikola sy ny sisa dia misy ny alcool test izay ho atao eny amin'ireny lalam-pirenena sy ny mifanandrify amin'izay. Ho an'izay fiara efa hita fa tsy tomombana ara-teknika dia isy ny ataontsika hoe fizahana tsy ara-potoana
ho ataony tompona ndraikitra mikasika an'izany de mampatsiahy zany tsika hoe mba tsy isiny ny fandraisana fepetra amin'ny fanasaziana satria ny tanjotsika moa de fety a erendoza. Rehefa ao anatin'ny fety dia matetika no misy hatrany ny fandefasana zava-maneno mafy na ao tokantrano izany na eny amin'ireny trano fisotroana ireny toy ny bara sy ny karaoke. Manoloana izany dia entitra ny avy ao anivy ny OMC eto amin'ny faritra Vakinankaratra amin'ny fampiarana ny lalàna ka manomboka 10 alina dia efa midy avokoa ny bara sy ny karaoke rehetra eto Tsirabe. Eo ihany koa fandefasana zava-maneno mafy raha ny fanazavana. Amin'ny teny baiko moa dia atao hoe tapage nocturne amin'ny filaza azy fa amin'ny renivohitra rehetra amin'ny district rehetrarehetra dia misy an'ity ataontsika hoe karaoke bara tambatambatra eo ilay izy. Raha eto amin'ny faritra Vakinankaratra manokana zany raha ny didy Amandalana Manakiry dia napetraka ao anatin'ny fanampahana teto anivon'ny OMC Vakinankaratra fa mijanona amin'ny 10 alina io zavatra io. Dia fanentanana ihany a mbola averiko indray atona ho an'izay mpandrarao ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Efa ray volana teo izy io nampiarina dia efa zatra zany ny rehetrarehetra satria fantatsika fa na ny fiarovana ny ain'ny olona izay mivezivezy amin'ny alina na misy ihany koa rehefa mandray ny zava-mahadomelona amina toerana sahala amin'izany izay tsy hita maso dia mitarika fotom-pisainana mandeha amin'ny karatsiana na fanendahany na famonon'olona. Izay fiarovana ny ain'ny vahoaka sy ny fananan'izay no natonga ny OMC nanapa-kevitra ny amerenana amin'ny ara-dalàna ny zavatra rehetra. Araka izany dia entitra ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ireo mpakiady amin'ny fitandrovana ny fandriampahalemana mialoha mandritra ary ao an'iny fankalazana ny fetin'ny Paska eto Tsirabe amin'ity taona 2020 sy 2024 ity. Iny ihany koa ary tompolasy tompovavy no antsika manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity isaorana sy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma mandra-piona tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté ny vavao. Isa ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao de zao fa io mety be aminao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.